Tanjon'ny fikambanana fitahiana ny ampiroboroboana ny fanatanjahantena sy ny fari-piainan'ny mponina ary ny fanabeazana ara-tsaina sy ara-batana ireo mponina ambany tanàna. Isan'ny nahazo tosika tamin'izy ireo ny mpilalao baolina lavalava izay efa nikarakarana fifaninanana maro andraisana amboara-omby toy ny tanterahana eny Ampefiloha ny alahady ho avy izao. Ireo rehetra ireo no ezahana dia hampandry fahalemana ny tany, hoy ny filoha-mpanorina ny fikambanana fitahiana. Iteraka ihany koa fampandrosoana isan-tokantrano, manomana hetsika maro araka izany ny fikambanana mandritra ity taona 2024 ity. Fanaovana rugby satria io zany no sport anankiray ahafahanry zareo manadino ny fahoriana, adino ny tsy fisiana fa tena miezaka zany izy hoe hanao alelalao. Tsy nijanona tena sansan fitahiana fa nitatra zany ny asa eo amin'ny fanabeazana ny vahoaka rehetrarehetra zany any ambany tanàna, dia eo koa zany miezaka koa ny assurance fitahiana zany eo amin'ny fitantanana ny tanora, eo amin'ny fampianarana, fanabeazana ary indrindra zany eo amin'ny fampianarana ny vehivavy. Sohiombonana, fandrosoana, lova tsara fiafara, io teny filamatry ny fikambanana io no arindra mandritra ity taona ity amin'ireo hetsika maro karakaraina. Ibahana kokoa ny tosika ara-tsaina, isy ihany koa ny fanohanana ara-traikefa eo amin'ny fitadiavana andavanandro itombon'ny arikarenan'ny tsirairay. Miditra bebe kokoa amin'ny ara sosialy zany ny association fitahiana amin'ity taona 2018 ity dia miditra eo amin'ny koa eo amin'ny fanabeazana. Mazava ho azy rehefa fanabeazana dia misy ny fampianarana ary miditra lalindalina koa zany any fiainan'ny vahoaka ray manontolo. Sahirana zany le vahoaka dia le vahoaka zany rehefa sahirana dia mila fanohanana izy, dia satria vehivavy no présidenteny association fitahiana dia mazavy amin'izay vehivavy izay zany dia tsy atao ambany zavatra ny vehivavy, dia miezaka ny association fitahiana hanampy an'ireo vehivavy ireo hamorona asa. Tiako tenenina amin'izany ohatra ny hoe mandrary ny asanao dia ampiana ianao zany amin'izay asa fandrariana izay, ohatra ny hoe mivarotra ny asanao dia ampiana zany ianao, izany hoe izay traikefanao zany no ahafahan'ny association fitahiana manampy ianao. Ho avy izao valomarsa dia ny association fitahiana zany amin'io valomarsa io dia ampikambana vehivavy rehetrarehetra izay afaka miara-miasa amin'ny association fitahiana zany hanao zavatra anankiray izahay. Ka iny moa hitantsika manaraka ihany zavatra toy ny association fitahiana.